Eo amin'ny fifandraisany Madagasikara amin'ny firenena vahiny kosa dia noraisin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny izay misahana amin'ny fiara-miasa sy ny fampandrosoana androany ny lehiben'ny masoivon'ny Corée izay miasa somona eto Madagasikara. Ireo fiara-miasa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena no mpanany foto-dresaka ny rotonta zany atao anatin'ity fiaonana ity. Raha firenena mahantra ny Corée teo aloha dia efa mandroso fatratra izy ankehitriny ka tokony hiara-miasa eo amin'ny sehatra ara-toe-karena raha ny fanamariana nentin'ny sekretera-panjakana eo anivon'ny ministeran'ny raharaham-bahiny misahana ny fiaraha-miasa sy ny fampandrosoana. Anisan'ny sehatra isian'ny fiaraha-miasa eo amin'ny firenena rotonta ny resaka foto-drafitrasa. Eo amin'ny lafiny foto-drafitrasa nisy fanarahana tamin'ny taona 2010 ny amatsiana vola ny fanaovana lalana nala misampy mandeha manja dia mbola misy ihany koa ny famatsim-bola mahabo morondava. Zany dia vokatry ny fiaraha-miasa sy ny fifandraisana ara-diplomatika indrindra fiaraha-miasa ara-toe-karena izay misy ao Madagasikara sy Korea Atsimo. Ka dia oza hoe firenena ohatran'ny Corée dia walaitsika tao. Antsoina ireo mpampiasa vola koreana ampiasan'ny volany bebe kokoa eto Madagasikara. No antitranterina ny lehiben'ny masivon'ny Corée eto Madagasikara fa sehatra maro no isian'ny fiaraha-miasa raha tsy laza afa-tsy ny eo amin'ny sehatry ny foto-drafitrasa, ny angovo sy ny fitaterana an-dranomasina. Premièrement, il y a l'infrastructure. Il y a plusieurs projets qu'on peut explorer ensemble, comme le projet routier, et aussi il y a le domaine d'énergie, et transport maritime, et aussi la pêche. Nilaza ny sekretera-panjakana fa izy ny drafitra eritreretina tao miaraka amin'ny masivon'ny Corée. Marihana fa Andriamatoa Lim no lehiben'ny masivo voalohany ny Corée eto Madagasikara, fampiandraikitra rano nisy teo aloha.